Nanomboka ny 9 novambra avy izao ny kongresy mikasika ny lalana sy ny fitanterana. Hetsika izay tontsaina eny amin'ny CCI Vato ary homaniny eo anivon'ny ministerany asa vaventy miaraka amin'ny ministerany fitanterana ary ny ministeram-panjakana misahana ny foto-drafitrasa, ny fampitaovana ary ny fanatsariana ny tany. Ny lalana ny fitaterana no iedina amin'ny fahantrano. Io no lohahevitra ny safidiana amin'ny kongresy momba ny lalana sy ny fitaterana izay atao ny 9 fa 7 ary 9 novambra ho avy izao eny amin'ny CCI Vato. 7 ora ny alohan'ny hetsika efa manomboka mametraka ny trano efa mipandray anjara ao anatin'izay hetsika izay. Amin'ity kongresy momba ny lalana sy ny fitaterana andian'ny fahadimy ity dia maromaro ny vahiny miasa eo amin'ny sehatry ny asa vaventy no ampisehoany sy izarany traikefa mikasika ny fanamboaran-dalana. Ministre des Travaux publics ny Congo efa tonga mihitsy izy andeha amin'ity congrès ity dia mandefa ekipa maro izy dia misy vahiny maromaro efa misy israéliana zao tonga eo hitondra teknika momba ny lalana, misy espagnol Oresco Premidi hitondra teknika momba ny lalana, misy frantsay ihany koa ho avy hitondra teknika momba ny lalana. Raha maraha teknika momba ny lalana dia efa betsaka ny olona hitondra anazy dia avelao zareo manao fifaninanana kely eo dia hitantsika hoe izy ny tena ampiasaina fa zany rehetra zany miankina amin'ny qualité ny zavatra ataony, ny qualité ny zavatra ataony fa io ny laboratoire national ny travaux publics izay azadino fa manana ISO 9001 zany hoe qualité zany eken'izao tontolo zao ny asan'ny ministère ao anaty ministère ny LNTPB, laboratoire national des travaux publics. Izay rehetra zany no jerevantsika mandritra ny fotoana io dia ny zavatra tsy azo adino dia ny collectivité décentralisée rehetra zany hoe ben'ny tanàna, ny chef de région, ny chef de district dia ho antsoina daholo dia izy no anisan'ny votoatin'ny joron'ity congrès de la route ity zay hoe mangataka marina ro olona rehetra reo hoe ampitombony io moa zany tsy hainay fa io arakaraky ny fanjakana foibe fa tsy arakaraky ny ministère fa zay ny anisan'ny zavatra lalina zay mila diny satria azadiny efa nandalo teto le ministre congolais dia ny azy fitopolo isanjato ny budget national ny budget ny lalana nentsika 20 isanjato zay dia mila hovaintsika zay zavatra zay araka izany dia ambom-piona ny mananadraikitra rehetra momba ny asa vaventy sy ny fitaterana ny eny amin'ny CCI Vato manaton'ny kongresy andian'ny fahadimy momba ny lalana sy ny fitaterana.